Ya, nisan'ny mbola maranatsika n'izay resaka haiady ihany koa ho an'ny taranja kung fu. Rehefa niato nandritra ny taona vitsivitsy ny fiadinan'ny tompondakan'ny Madagasikara dia fantatra zao fa hiverina iray zany any amin'ny voalohandohan'ny volana janoary any. Ino nambaran'ny zareo avy eo amin'ny federasiona nandritra ny fihaonany tamin'ny mpanao gazety. Rehefa niato nandritra ny 3 taona teo ny fiadinan'ny tompondakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja kung fu dia hiverina indray zany amin'ny fiandohan'ny taona 2024 ho avy io. Araka ny fanazavana hanome Andriamatoa Victor Rakotoarsou filohan'ny federasiona nandritra ny fihaonany tamin'ny mpanao gazety ny talata maraina teo teny amin'ny foben'ny kung fu 67 hectares dia noho ny toedrara nisy teto amin'ny firenena no nampiantona ny fifaninana pirenena. Votoatin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety zany dia fikarakarana an'le championnat national. Ino moa zany tokony tena hoe votoatin'ny tena votoatin'ny fihaonana. Ny fihaonana androany zany dia filansena amin'ny fomba officiel le championnat de Madagascar zay ho atao ary filazana ny any amin'ny faritra fa tsy maintsy mandray anjara amin'ny championnat de Madagascar io daholo ny mpanao kung fu avy any amin'ny likim-paritra zany. Vina ny eritreretina natanterahana an'ilay izy dia ahoana ny fahatongavan'ireo délégation misy ve zany aloha ny fananana isa-paritra? Isy ny fifanana isa-paritra zay tsy maintsy vita hatramin'ny 1 Desambra fa fahatongavan'ny délégation indray dia ny likim-paritra no mandray andraikitra an'izay. Fanjaran'ny fédération kosa ny mampiatrano sy ny mampisakafo sy ny manao ny organisation générale eto Antananarivo. Ohatrany ahoana no endrika fisehon'ilay fiadinan'ny tompondakan'ny Madagasikara? Mizara roa ny fiadinan'ny tompondakan'ny Madagasikara dia araka ny tenenin'ny directeur technique hoe misy ny tao nakata zany dia misy ny combat traditionnel fa ao anatin'io kosa nefa dia isy ohatra karazana festival des arts martiaux mihitsy zany hoe fisehoana spectacle mihitsy zany sady le festival mandeha le championnat mandeha miaraka amin'ny fotoana io. Fanavaozana tao anatin'ny federasiona ihany koa dia ny fanoloana ny tale teknika nasionaly ny maître Voky Rakotoarsou ny sahanjany andraikitra izany hatramin'izay dia nosoloana ny maître Ratsimandresy Rajo Januel. Natao zao fanavaozana zao Andriamatoa Victor Rakotoarsou filohan'ny federasiona mba hanaporofona amin'ireo mpitratroka manerana ny nosy fa tsy any Victor sy Voky rery ny taranja kung fu.